Dieu, tu ne nous demandes pas de juger les autres, mais tu nous appelles à être patients. Tu nous appelles à ne pas rejeter pas trop vite ce que nous ne comprenons pas. Oui, Seigneur, en voulant enlever ce qui nous paraît mauvais à nos yeux, nous risquons aussi d'abîmer ce que toi, Dieu, tu es en train de faire grandir. Aide-nous à être reconnaissants par rapport à ce que tu fais. Nous reconnaissons voulu arracher, livrer chez les autres sans voir ce qui devait encore être transformé en nous. Apprends-nous à discerner sans condamner, à défendre la vérité sans violence et à laisser ta grâce agir dans chaque vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Manatnano, niful nawanio. Amen. Tsika izay ny fona sy ny bebaka teo anatrehan'ny tompo dia andray izany famindrapo zany eo am-pitsanganana isika. Fa Andriamanitra mampiseho ary mbola ampiseho ny fitiavany antsika satria fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Jesosy Kristy. Koa manoatra noho izany miamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana rehefa noamarinina maimaimpoana tamin'ny nahafatesany sy ny fahavelomany isika ankehitriny. Dieu nous prouve son amour alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. À combien plus forte raison nous sommes déjà réconciliés avec lui en Jésus-Christ. Il nous pardonne. Jésus, il nous pardonne, il nous relève, il reste fidèle. Accueillons cette parole avec confiance. En lui, nous sommes pardonnés et un chemin nouveau s'ouvre devant nous. Rien ne peut nous séparer de son amour. Que cette grâce nous libère et nous apprenne à aimer à notre tour. Amenarana Andriamanitra ray sy anakarfanay masina no anambarana fa voavelany elikareo noho ny anarany masina. Alleluia, midy rano tompo miaraka amin'ny lanitra ao ambony. Ni
voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika mamerina ny araba ho an'ireo izay tonga tianatenany na amin'izao fotoa fialan-tsasatra zao moa dia tsy misy mitsahatra miala sasatra ny sekolelady sy ny katekumena sy ny maro hafa noho izany avy hatrany dia iroso amin'ny famakina ny soratra masina tsika dia ny 3:190 no ataontsika dia miroso avy hatrany ety amin'nona ny tompony anjara ny vavaka sy ny vakiteny 213 strophe 1. Soratra masina ny teninao izay mamelombelona ny fananay ny teninao izay teny soa mahafaly amikisanao anay isan'andro ary misaotra fa tsy mitsahatra ianao maniraka ny mpanomponao hamafy voatsara tendreo ny lelan'ny mpanomponao izay hamaky izany ary ny fonay izay andray izany kosa dia ianao no hiasa mahery mba ho tany lonaka aniriny ny teninao ka izay rehetra tsy farifary manakana tsy andraisanay ny teninao manakana tsy tsiriny izany teninao izany amponay dia foananao fongoranao hatramin'ny fakana dia mitenena tompo araka ny fombanao fa miaina izay mpanomponao. Amen. Iaraka amaka ny teny soratra masina isika izany dia hita ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany toko 420 Isaia toko 420 mitomboka amin'ny andininy fa 9 ka hatramin'ny 19 dia fahita divakina amin'ny anaran'ny tompo ny amin'ny Jehovah mpanjakan'ny Israely sy ny amin'ny sampany Jetilisa. Izao no lazain'i Jehovah mpanjakan'ny Israely dia Jehovah tompony maro mpanavitra azy. Izao ny voalohany ary izao ny farany ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Ary iza moa no mba mahantso tahakay aoka nambara sy andahatra izany amiko izy. Hatr'izay nampitoerako ny firenena fony fahagola ary ny zavatra ho avy sy ny mbola ho tonga dia aoka ambarany koa izany. Aza matahotra na mangovotra ianareo tsy efa nampandray anareo hatramin'ny fahiny va ao ka nanambara taminareo? Eny, ianareo ny vavolombeloko. Misy Andriamanitra afa-tsy izao va? Tsia, tsy misy vatolampy, tsy hitako izany. Epistily ho an'ny Romanina toko 9 andininy 9 ka hatrany 7. Romanina toko 9 andininy 9 sy 7. Ary toy izany koa ny fanana mamonjy ny fahalenentsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanana mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona ary izay mandinika ny fo ny mahalala izay hevitry ny fanana satria araka n'Andriamanitra ny fifonana ho an'ny olona masina. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Mattio, filazantsara araka ny Mattio toko 7:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy.
Ary ny teny fanoharana hafa taminy koa izy hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy iray izay namafy voa tsara teny an-tanimarina. Nefa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary ary lasa nandeha. Rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niseho koa ny tsiparifary. Dia avy ireo mpanompo-ndra lehilahy ka niteny taminy hoe tompoko, tsy voatsara va ny nafafinao tany an-tanimarinao, koa avy taiza kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy, fahavalony nahavety izany. Ary hoy ireo mpanompony taminy, ho tianao va ny andehananay hanombotra azy? Fa hoy izy, tsia, fandrao raha manombotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Avelao ihany ara-maniry izy roa ambara-piavin'ny fararano. Ary amin'ny fararano dia olazaiko amin'ny mpijinja hoe angony aloha ny tsiparifary ka afatoro ho amboarany mba ho dorana, fa ny vary dia taomy ho any an-tsokotro. Ary nilaza fanoharana hafa taminy koa izy hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinampy izay nalain'olona ka nafafiny tany atsahany. Fa kely noho ny voa rehetra izy, kanefa rehefa maniry dia lehibe noho ny anana ka tonga azo, dia avy ny voromanidina ka manorina kany eo amin'ny rantsany. Mbola nilaza fanoharana hafa taminy koa izy hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy iray ka nahariny tamin'ny koba intelo ny famarana mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Fanoharana nolazan'i Jesosy izany zavatra rehetra izany tamin'ny vahoaka ary tsy nisy nolazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana mba hatateraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe ilao bava ilaza fanoharana aho anambara zavatra izay nafenina hatr'izay nanorenana izao tontolo izao aho. Rehefa avy napody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano ary nanatona azy ny mpianany teniteny hoe mba lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ary izy namaly hoe ny mpamafy ny voa tsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voa tsara dia ireo zanaky ny fanjakan'ny lanitra, ny tsiparifary dia ireo zanak'ilay ratsy, ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andorona azy amin'ny afo dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona niraka ny anjeliny, ary ireny dia anangona ka hamoaka amin'ny fanjakan'ny zavatra mahatafy ny tohina rehetra mba amin'izay manao meloka. Dia hanipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandra any amin'ny fanjakan'ny rainy, izay manatsofina aoka izy iainy. Amen. Ny hira ivavaka isika nitao aminao zahay ka voataona tafiditra eto amin'ity toeranyity zahay hahazoanay miombona sy manatanteraka ny fanompoana sitrakao mba handraisana fitahiana ary amin'izany dia ny teninao no voalaza ny soratra masina hoe fanilo mitsino sy manazava ny lalakale ary manazava sy mampahery anay tsy hiatona hitsahatra fa handroso ka mitenena araka ny fombanao. Andrasanay sy antenainay mba ho tanteraka aminay tsirairay ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Petraka ny fiombanana.
ilay votsara na fafy sy ny tsiparifary fampitahana zany a no tazantsika avy hatrany eo natrehan'izany lohateny zany fanoarana momba ny voatsara na fafy sy ny tsiparifary na raha antsika tamin'ny vaky teny teo araka ny filazantsara matio toko 7:70 izany vaky teny zany kanefa mamela ianareo mba hanao fitarihateny avy hatrany dia lavadingana mahatonga milaza hoe lavadingana dia izao lazain'ny soramandry mialohan'ity toko 7:70 ty hoe fanoarana 7 no nataon'i Jesosy ary ny fanoarana voalohany dia Andriamanitra no mpamafy ny soratra masina na ny tenin'izy Andriamanitra no voa na fafy izay ny fanoarana voalohany efa nomen'ny tompo fanazavana eo amin'ny vaky teny andininy voalohany amin'ny Matio toko 7:70 ihany ka hatrany amin'ny 7:20 izany fa ny fanoarana faharoa no niraisitsika ato anatin'ity perikopandroany ity manomboka amin'ny andininy 7:20 ary noza taminareo teo hoe tsika tonga dia anao lavadingana mantsy ka na dia isy ihany aza teny fanolorana ny amin'ireo andininy anankiroa 7:20 sy 5:20 iorenanyity loha hevitra ity alonge mba hovakiana mianaran'i Jesosy tompo zany ary nanao fanoarana hafa koa mahatonga azy hoe hafa koa dia satria fanoarana anankiray efa hitantsika lazaina teo ary nanao fanoharana hafa koa izy tamin'izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbary fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa mandeha na raha antsika ny vaky teny ary tsaroantsika ny fanazavana nentin'ny tompo rehefa ny bitsibitsika ivelany be sy ny maro ny mpianatra nanatona azy azavao aminay tahaka tombony sady olona nirahana sy ny menandraikitra reto ka izy indray ve ny taontaona tsy alala dia nanatona ny tompo manokana izy ary eo amin'ny andininy 9:30 ka hatramin'ny 7:70 ny farana ny vaky tentsika dia nohazavain'ny tompo Jesosy tamin'ny mpianatra ny hevitra ilay fanoarana no hazavainy taminy ny hevitra ilay fanoarana ary tsy salasala avy hatranytsika handray ny fanazavana ny hevitra ny fanoarana mba azotsika miverina makao amin'ny lohateny inona avy a no zavatra tokony ho fantatry mikasika n'ity fanoarana ity rehefa no hazavainy Jesosy tamin'ny mpianatra ny izy eo amin'ny andininy 7:30 sika ny mandray azy ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona izy Jesosy Kristy zany izy no mpamafy ny voatsara ny tanimbary dia izao tontolo zao ny tanimbary dia izao tontolo zao mpamafy Jesosy Kristy ny tanimbary izao tontolo zao ary ny zanaky ny fanjakana eto dia misy voambolana anankiray ngezabe ampiasainy Matio ilazana ny zavatra ampitainy Jesosy tompo anatin'ny fanoarana ny fanjakan'ny lanitra iza ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra dia ny voatsara
re izany no fandehany a dia ho tazantsika fa ny fiangonana ny kristianina no atao hoe voatsara. Isika no voatsara ary ny tsy farifary dia ny zanak'ilay ratsy. dia azavaina eto amin'ny andininy 7 sy manaraka no hoe rehefa nisy ny fahavalona mafy zany a dia ny devoly iza zany ny tsy farifary ny zanaky ny devoly ireo zay ny rahiny hanimba dia mbola ho avy moa ny fanazavana hanamafisana n'izany teny zany. Ary ny fotoana anankiray voalaza eto hoe ny fararano rehefa tonga ny fotoanany hoe amorina ny vokatra satria efa mendimendy ny mpianatra, efa mendimendy re olony zanaky ny fanjakana, avela fotsiny hiasa amin'izao ve reto ratsy reto, ho avy ny fanazavana. Fa hoy ny tompo amin'ny fararano a dia hiavaka tsara zay zavatra zay. Ka io fararano io a dia ny fahataperan'izao tontolo zao. Ary io fahataperan'izao tontolo zao io a efa eo am-piandrasana azy ka itisika eo amin'ny fotoana hiandrasantsika ny fahataperan'izao tontolo zao ny misy atsika an'io 7 jolay 2020 so dia tsy fantatrao zany. Ary tsy hainareo mpianatra, tsy hanareo mafana fo ao amin'ny fiangonana, tsy hanareo zay voalaza hoe zanaky ny fanjakana voatsarana fafy no anao ny fijinjana. Fa mazava tsara eto a ny anjely no mpijinja. Misy adevitra tsy sarokony le mandeha fa ho za tamin'ny olona anankiray tsika ngeka ambony noho ny anjely dia ho izy ty pastera koa dia mba lalina ka ny fanoharana zao hoe tsara zazakely toy ny anjely ntsika ndeha ve dia hihoatra noho ny anjely. Mpanompo manompo atsika ny anjely fa itsika mpandova miaraka amin'ny Kristy. Asa sao dia tsy fantatsika koa zany fa isika dia mpandova miaraka amin'ny Kristy. Izany nananganany atsika tamin'ny tena mandrany fa ny anjely dia manompo manatanteraka ny sitrapony abeleo iny. Ka rehefa atambatra zany fanazavana zany ry havana iverenatsika ary amin'ny loha hevitra ary izay a no hitantanana ny tenin'Andriamanitra mba atolotra ho afatra ho atsika. Gagangabinareo lazako hoe zay niresahako rehetrarehetra mbola vao fitarihan-teny daholo. Azakivy fa efa fitarihan-teny zay. Ahoana ary no hahazoantsika mandray ny zava-dehibe tsy holazaina lavabe tsony satria ny tapany voalohany tamin'ny litorjia atsika nge efa niainantsika n'le izy efa nivelomantsika sahady tamin'le izy. Noho izany a rehefa nazava tamintsika ny tenin'ny tompo na nazava na mariparitra nanondro ny amin'ireo mpandray anjara rehetra tamin'ity voatsarana fafy sy ny tsy farifary ity ary ilay fifanakalozana teny nataon'ny mpanompo sy ny tompon'ilay tanimbary dia hoy ny fitohizan'ny tenin'Andriamanitra. Inona ary no ataontsika ry havana? Raha fitinina amin'ny teny tsotra dia zao: eto no anankiray amin'izay antony ny vavahan'i Jesosy Tompo a ary amin'ny Jaona 7:70 nangataka tamin'ny ray izy hoe za tsy mangataka aminao nampiala azy amin'izao tontolo zao, tsy hongotana, tsy esorina, tsy sintonina satria izao tontolo zao ratsy, misy tsy farifary, misy asany devoly. Ny vavaka nataon'i Jesosy ho atsika fiangonana dia hoy izy hoe tsy niampiala azy amin'izao tontolo zao fa ahoana hiaro azy amin'ilay ratsy. Zay zany no antom-pisitsika eto amin'ity izao tontolo zao ty.
ampiasain'andriamanitra isika arovany satria efa hitatsika teo hoe inona moa le voatsy farifary vasan'ny beboly zanaky ny maizina ka ny nampiasana ny teny atao amin'ny lohateny hoe voatsara nafafy sy ny hoe tsy farifary dia anakekezana ny fiteny mahazatra antsika malagasy amin'ny hoe vary sy tsy farifary. Ny tsy farifary zay adikany amin'ny baiboly teny frantsay sasany hoe ivray dia manana karazana hery fanimbana mandrava nefa makatahaka ny endriky ny tena vary. Azonareo zany rehefa afafy izy, rehefa mitombo izy rehefa maniry izy tsy haitsony ny manavaka azy hoe ty vary ity voaratsy, ary tsy nataoko hoe voaratsy moa le lohateny fa manjary mifangaroaro amin'le voatsara, fa nataoko hoe mauvaise herbe izy fa ny tsy farifary koa dia mahalaza azy. Nahoana? Satria mamitaka izy, miseho tsara izy, miditra any amin'ny fiangonana izy, manolo-tsaina izy, mampiasa voly izy, manana hevitra be dia be izy, izay mitarika ny olona hanomboka hisalasala amin'ny zavatra iorenany, hanomboka hisalasalany amin'ny zavatra azony, hanomboka hivily lalana. Ary rehefa mijery isika ny boky Asain'ny Apôstôly toko 20, indrindra izay amafisin'ny Petera, ary amin'ny epistily 2 nosoratan'ny Petera, anao mba ho jerentsika vetivety ny lazan'ny Petera azy ange dia mazava amintsika ny hoe zany ny fotodian'izy ireo. Petera 2 toko 2 ary zao no voalaza eo fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olon'Israely, ary isy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay hahatonga mangingina saindiso mahavery ary handany tompo izay nividy azy ka hahatonga fahaverezana tampoka ho an'ny tenany. Inona zany mikendren'ny mpampianatra sandoka, ny mpaminany sandoka? Hampiala amin'ny fahamarinana. Ary amin'izao fotoana izao tsy maintsy diniantsika tsaratsara andro ny fandrosoana sy ny fivoaran'ny teknôlôjia samihafa amin'ny endrika rehetra, fitinintsika fotsiny amin'ilay hoe ia, dia manjary ny ia ny tena ekena fa tsy Andriamanitra. Zay taridalana omeny ny ia ny tena arahana fa tsy izay ambaran'ny baiboly. Etsetretra azo tohizany zany ka miambina isika, satria rehefa manovo, mikaroka, mitady tsy ny lalana marina tokony hotazonina izorana, manamafy izay efa nividianana antsika tamin'ny tena mandrany Jesosy, fa ny anozongozona ny reny, ny anamaivana ny reny. Ary rehefa atao lasa diplôma azona doctorat izy ireny dia manjary reny no eken'ny olona, dia amin'izay le olona nahazo an'le diplôma atao any amin'ny haikitandra izy atao hoe révérend docteur. Sanatry ny vava tsy manaiva na manao tsinotsinona ny fikarohana sy ny fandalinana sy ny fianarana, tovozina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ireny, fa tsy maintsy ambelana kosa. Ary heveriko fa zava-dehibe izay entin'ity fampianarana androanyity zany. Naninona nge? Jereo tsara nge ry havako ny vaky tiantsika fa efa manadiva marana fa aza matahotra nareo. Ny fizarana 2 idirantsika zany dia izao: le voalazan'ny 2 amin'ny vaky tenintsika, 2 soratra masina antsika dia hoe fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsy farifary. Eo zany tsika no tsy maintsy mifoha. Eo amin'izay zany vao tonga amin'le fitenin'ny tanora hoe mba tonga saina, satria tsy maintsy miambina, mitandrina fatratra
tsy ho tafalatsaka amin'ny tsy fahatserovana akory ny lalandiso hitaomany ratsy atsikitsika ratsy zany. Zany hoe ny fampirosian'ny tompony mpianana ny anankiray tsaroantsika vetivety ohatra tao amin'ny sahany Getsemane tsy nahatra ny mpianatra natory izy ay tsy mahatra ianareo natory izy nefa ny fampianaran'ny tompo dia mitona azy marakariva miareta tory ka mivavaha manokana fotoana iraisana iomonana haharetana mijanona ao amin'ny tompo fahazamanaiky hozongozonona zany ny zavatra misy izay tsy maintsy talemantsika am-piangonana fatratra zany mifo azy ianao zay matory Paoly amin'ny Efesiana 5 ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Zany hoe asio fahamalinana ny zavatra rehetra. Ny androsika ankehitriny ry havana dia tandremana fatratra amin'ny lay tonom-mba afaka sy fampianarana efa nitarihana antsika teo amin'ny tapany voalohan'ny liturjia teo tsy ny manilikiliky olona akory tsisy anao polisy ery ambaravarina mpandray satsy mbaray aiza ny kiaratra didy tsy zany akory fa ny mitona mampirisika ny ampiditra azy eo amin'ny valy ny mampianatra azy ny tenin'Andriamanitra ny mampafantatra azy ny marina araka ny soratra masina nandidin'ny tompon'ny fiangonana haharetany zany ny raharahantsika ary zany mbola mahamarina ny fiteny manokany amin'ny testamenta aloha nilazain'izy Jesosy tompony tenany mihitsy azy za no mpiandry tsara ary ny mpiandry tsara maninona maninona mpiandry tsara nareo hoe amondro zahoana e maninona mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy hamonjy ny ondry mpiandry tsara mamonjy ny ondry misy soritra fahavoazana isan-karazany mety mamilivily saina ny ondry mety mahavery ny ondry mety mahatavela ny ondry tantaraina lazaina tanysaina ao amin'ny ohatra ny mpaminany Ezekela 7:7 zany fa ny raharahan'ny fiangonana dia ny mikaroka dia ny manavitra dia ny mitona misy fanoharana zay fantatsika tsara nataon'le mpiandry ondry nanahoana moa le ondry solafaka tany akady ny raisiny dia nataony atsangory nataony atsangory andro saty ha reny 4 tena lozotra akanjo reny azy zao dia ho babeny rena ha dia mahatsiaro mihitsy sika le hoe dia ahoana bibikely amin'ireny lasa saina iny tsena mieritreritra asa irany nanahary be iny hoe okory ary reto eo ambonimbony inona le izy hay ahatra ihany satria tsy maintsy esorina eo amin'ny fiainan'ny olona ny ahidratsy ny tsy parifary lay manimbo mba hitazonana azy ho madio sy marina ka izany no hidirantsika amin'reto fanoharana fahatelo sy fahaefatra tao anatin'ny vakiteny izy ny fanoharana fahatelo sy fahaefatra tao anatin'ny vakiteny dia nilazany Jesosy hoe 9:30 nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy sinapisy zay nalain'ny olona ka nafafiny ny sinapisy dia eo amin'ny Israely dia voan-javatra farana madinika indrindra zay ananany tokantrano rehetrarehetra ohatra hoe soatoromo ankehitriny hoe tsika aveo ao an-trano mbola manana voatsaramaso mbola mitahiry voana tafitra ty moa voanjobory satsy ny voan-javatra isan-karazany io fa reny no rotsaka reny no andrahoana amin'ny fotoana sasany ka
ny fanoharana ny rain' Jesosy eto a dia le farankely indrindra ao anatin'ny tokantrano anankiray a na vavy. Ary ny fanazavana ny lazany azy dia zao le kely indrindra iny, ianao le kely indrindra eo mifanjakan'Andriamanitra io, ianao a dia ho tonga azo ialokalofan'ny vorona. Ay zary ny olona tsy mahalala ny finoana very no ny tafiotra isan-karazany zao tontolo zao no ialokaloka sy hitady famonjena ilazana teny somafaly hoe izy no loharano velona izay manadio antsika amin'ny fahotana mba ho voavonjy isika. Io le voa tsy nampy toetra izay tokony ananina ny fiangonana. Izany no antony tsy hanesorana azy amin'izao tontolo zao, satria mbola nantenana zava-dehibe ho an'izao tontolo zao velo ilay voa kely anankiray. Izy amintsika re no ahatsiaro fa isany anankiray amin'ny voa tsy nampy aho. Fa mandroso ihany ny fijoroana ilay fanoharana faefatra izay ilazany azy eto hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao anatin'ny koba intelo ny famarana mandra-pahazon'ny koba masirasira rehetra. Inona ny dikan'izany? Kely ny masirasira nefa manome tsiro ary mampitombo ny koba rehefa androina. Hevitra izany dia zao ka ho tsaroany zao tontolo zao ny fahatanterahany fampianarana lazainy Jesosy ary amin'ny tapany voalohany amin'ity filazany tsara araka ny Matio ity 5 dia nanome an'izany fampianarana vitsivitsy zany izy ka nanendreny antsika hoe ianareo no fahazavany zao tontolo zao, ianareo no fanasiny tany eo amin'ny toerana misy ianareo dia tokony tsaroan'ny olona ny tsiro ny filazany tsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary eo ary avako no amarina n'izao toritelo zao, satria fanjakan'Andriamanitra ety an-tany ny fiangonana. Ny asan'ny filazany tsara dia tsy fanjakan'Andriamanitra mbola andrasana rahatrizay fa efa ivelomana sy iainana ampiarina sy tanterahana amin'ny ankehitriny. Izany nahatonga ny zanak'olona voalaza eto hoe namafy ny voa tsara, nametraka ny fiangonana, naniraka ny kristianina, mampijoro antsika ho vavolombelona ary miasa mangina, tsy mandeha amin'ny hafanam-po na ny apôstôly aza indraindray mba nafanafo kely ihany. Ahoana tompoko sao dia angataka izay tonga dia andatsaham-baratra io hatrany a sao dia izany no tokony atao. Tsy zany ny hevitr'Andriamanitra momba ny fanjakana, fa ny hijoroana sy aretatsika amin'ny asa vavolombelona izany fanjakan'Andriamanitra izany mba hahatonga an'izao tontolo zao. Satria Andriamanitra tsy faly amin'ny fahaverezana izay very fa mandresy lahatra azy mba ho voataona ny fijoroana vavolombelona ataontsika ho isan'izay olombonjena koa izy. Izany ny zava-dehibe ka nahatonga ny tompo nanome an'ity fanoharana ty hoe aza mafana foa nareo hoe andeha hotanay avy hatrany reo voratsy reo fa avy amin'ny ratsy reo ka ny tompo andrao ongotanareo mba amin'ny tsara, andrao ny olona efa miorona avoakanareo indray, andrao ianareo indray lasa miasa ny raharahany fahavalo. Izy efa manimba, ianareo koa mbola manongotra. Avelao ihany azy hiara-maniry eo, avelao ihany izy hiara-mitombo ao, fa ho avy ny fotoana. Ary io fotoana andrasantsika io ry havana efa nanomboka hatramin'ilay fotoana nankalazaintsika tamin'ny 7 Mai. Inona moa ny 7 Mai? Ascension. Inona ny tsarovana tamin'izany? Le karan'i Jesosy any an-danitra. Dia eo tsika manomboka manisany hoe ho avy ny fanjakan'ny lanitra izay hitsarana sy hanaovana ny fijinjana.
misy irany koral zay tao amin'ny adventiste fa asana ain'ny ankizy eto amintsika na hoana na misy amintsika mety mahay azy ho avy ny fotoam-pijinjana ho izy ho avy ary eo ampiandrasan'izany fotoam-pijinjana zany isika ny mandre an'ity teny ity dia mahatsiaro hoe hay tsy maika aho fa ny fanatevenana ny finoana iorenako ifikirako ijoroko no miteraka sira miteraka hazavana ary mahatonga ahy ho toy ny voatsinampy maniry midoroboka hialokalofana aminjena ny olona izay sitrak'Andriamanitra ho voataona ho amin'ny fanjakany mandrakizay. Amen.
misaotra ny antokotiritsika ty amin'izany hira izany tsy haiko ny alasasatra avokoa ny lehilahy fa ohatrany akoatrany fety hira ohatrany saika vehivavy avokoa no teo ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny teny Kristy ary izany koa no mitaonantsika anambara pahabe maso ny finoantsika ary eo am-pitsanganana no anaovantsika izany miaraka hitsangantsika mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra vao mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana fontsika ao. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana amin'ny fiainana. Izy dia tsy ho vomaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no nanambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no anaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombony ny finoanay. Amen. Afaka mipetraka isika izao dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raran'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana. Angatahana ny mpiandraikitra ny amin'izany. Faly miarabantsika rehetra indray amin'izao alahady fa 7 ny volana Jolay izao dia faly miaraba ihany koa ireo izay rehetra manaraka izao fotoana izao amin'ny tambazotra YouTube na Zoom. Manona ny fiadanan'ny tompo antsika tsirairay avy. Miaraba manokana ny pastera mialatsiny fatsio Rakoto Ramastera ary misaotra ihany koa mitondra ny afatr'Andriamanitra ho anay teo mialatsiny le anarana tompoko. Raha misy amintsika no sambany vao tonga miara-mivavaka eto androany dia angatahiny izy hitsangana ho araban'ny fiangonana. Faly miaraba anareo izay tonga soa miaraka mivavaka aminay eto dia faly izay mandray anareo raha mandalo ianareo na koa hitoetra dia aza misalasala miverina fa misy toerana natokana ho anareo foany eto. Dia Andriamanitra ny omba sy tantana anareo amin'ny zavatra rehetra izay ataonareo. Misaotra tompoko. Misaotra ireo izay rehetra nanomana sy nikarakara izao fotoam-pivavahana izao. Amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao moa dia misy amin'ireo fandaharam-potoana isan-kerinandro no miato kely araka ny hitantsika amin'ny fafana. Alefa amintsika amin'ny alalan'ny serasera WhatsApp ihany ireo fandaharam-potoana mahakasika izany. Ampatsahivina kosa isika fa amin'ny sabotsy 5 ny volana Jolay ho avy izao dia misy ny fotoanany fifoazana. Ho fampatsahivana ihany koa dia ireto ireo daty tsara ho tadidy sy ho marihana amin'ny diarintsika. Ny 12 ny volana Septambra dia natateraka ny hetsika 13e isika. 9 ny volana Septambra sy 17 ny volana Septambra dia nao ny retraite spirituelle ny fiangonana isika any amin'ny IMK Avignon. Ary ny 15 ny volana Oktobra kosa dia anao ny hetsika faharoa isika izay promesse de don moa no tanterahantsika amin'izany ho fampandehanan-draharaha eto amin'ny fiangonana.
tsy ahivina fa araka nytapahantsika tamin'ny assemblée générale dia 15 000 € 378 no tanjona ho tratrarintsika amin'izany. Asaina sahady isika rehetra iomana ny amin'izany hetsika izany. Azo atao ny manome tsikelikely dian'izao any amin'ny ekipa finance araka ny fahafahantsika. Aza misalasala manantona azy ireo na izay mpiandraikitra akaiky atsika raha toa ka misy fanontaniana. Vaovao avy eto an-toerana, araka ny lazaina teo zany dia hanao ny retraite spirituelle isika ny 26 septembre sy ny 27 septembre any Avignon. Ny thème amin'izany moa dia Bible ouverte, genoux pliés, cœur aligné, vivre le psaume 23 dans nos temps d'insécurité. Ny sarany fistana moa dia 61 € isaky ny mpandray anjara izany, ary misy ny fandraisana anjara ny fiangonana 20 € isan'olona, ka noho izany dia 41 isan'olona sisa no fandraisana anjara atsika. Raha mihoatra ny 4 isika ao anaty fianakaviana iray no maniry andeha, dia misy ihany koa ny fiainana 31 € manomboka amin'ny olona faha-4. Misokatra moa ny fisoratana anarana, hitantsika mifafanareo ny laharana azontsika atsoina ka manasa antsika fiangonana rehetra tsy akanavaka ho tonga marobe ary soratra anarana dian'izao. Vaovao Trezemada, l'association d'entraide et sociale. Filazana Manzo, ny fianakaviana Randriamaro Jules Elson na i tonton Jules mivady sy ny zanaka amanjafiny dia mampandre atsika fa namoy ny rahalahiny Randriamalala Jean Elson ny talata fa 7 ny volana Jolay lasa teo. Anio moa no tanterahantsika ny famangina ny fianakaviana. Anio tolakandro dia mbola hipetrapetraka ao amin'ny grande salle ihany koa izy ireo. Manaraka izany ny fianakaviana Andrianarsoa Tsiry Maefa sy Tina Pakurette, ary ny zanany dia mampandre atsika fanamoy ny anabaviny Andrianarsoa Randriana Landivola ny talata fa 14 ny volana Jolay. Tsiry moa dia namonjy ny fandevenana ny tanindrazana ny zoma teo, ka rehefa tafaverina izy no anaovantsika ny famangina. Aoka isika rehetra samy atsiaro ambavaka ireo fianakaviana izay nitolampahoriana ireo. Etsika Trezemada, araka ny nambara teo dia ny 12 ny volana septambra ho avy izao manomboka amin'ny manomboka amin'ny 12 ora. Efa nizaraina ihany koa, efa niparitaka any amin'ny tambazotra serasera isan-karazany dia hanao ny etsika Trezemada isika. Ny lohahevitra amin'izany dia vakoka sy takalo isy ny varotra sy fampiratiana, fifanakalozana ihany koa amin'ireo orinasa malagasy. Ny standia dia 20 € ny ofany raha toa ka mivarotra izany ilay mpampiranty. Mariana trano fa misokatra amin'ny rehetra io etsika io na isika toetoerana izany na ireo any ivelany. Isy ihany koa ny stand accueil et social sy ny kilalao malagasy isan-karazany, isy ny sakafo malagasy. Koa manasa antsika fiangonana rehetra roa avy marobe ary hitondra ny namana sy ny manodidina antsika ihany koa. Mitohy-hatrany ireo fanatanjahantena, karaté sy fitness araka ny fandaharana. Apita amintsika amin'ny alalan'ny groupe WhatsApp ihany raha misy ny fiovana noho ny antony maro samihafa. Ny banque alimentaire dia misokatra hatrany ihany koa andreo izay mila izany, na eto amin'ny fiangonantsika izany na ny any ivelany mety any amin'ny manodidina antsika ka mila izany. Aza misalasala manantona ny mpiandraikitra akaiky atsika raha misy ny ilaina. Ireo izay maniry hanohana ny banque alimentaire ihany koa dia raisina Tanandroa. Vaovao avy amin'ny Foibe,
mitohy hatrany ny cellule de prière hitondrantsika mbavaka ireo zay tsy salama amin'ny alalan'ny zoom iraisana amin'ny foibe. Mampatsiahy atsika fa naharay fanasana moa isika ny fahafolo sy faraiky amby folo ny volana oktobra ho avy izao ho fankalazana ny efapolo taona ny tandremana sy fandehanana misotro ronono ny pasteur Élisée Andriamiandra na pasteur Zaza any Toulouse. Raha misy fanontaniana dia afaka manantona ny birao. Fampatsiahivana ihany koa ny fafito amby folo sy fahavalo amby folo ny volana oktobra ho avy izao dia misy ny zaikabe national ny sampana SVK sy ny SLK any Dijon. Hitantsika ao amin'ny fafana moa ny andinindininy mahakasika izany ny fisoratana anarana dia mbola misokatra hatramin'ny fahadimy amby folo ny volana septambra. Afaka manantona ny birao any SVK raha misy fanontaniana. Ny rakitra voangotsika tamin'ny lahady heriny dia amin'ny totaly 406,30 €. Mariana moa fa misy roa ny rakitra eto amintsika. Ny rakitra voalohany izay natao amin'ny fampandehanana rano fiangonana ary ny rakitra faharoa kosa dia ho an'ny ezaka-trano. Afaka ataontsika toy ny mahazatra amin'ny alalan'ny espèce na virement bancaire na ihany koa amin'ny alalan'ny carte misy ny terminal bancaire na chèque ny fanomezana avy amintsika. Izay indray ary ny vaovao eto amin'ny fiangonantsika. Aoka isika samy atsara ambavaka ireny asa marobe napetraka ny tompo amintsika ireny. Dia bonne vacances ho an'ireo zay efa andeha hiala sasatra, ho an'Andriamanitra irery ihany eny voninahitra. Raha eo mibavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra ranay be fitiavana, misaotranao zahay noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao lehibe. Ianao no nitarika anay nanome hery sy fahendrena ary nanokatra lalana nahafahanay nahazo ity trano fiangonana ity sy nahafahanay nanatsara izany ihany koa. Mideranao izahay noho ny fanohananao sy ny fitaovana nomenao ary noho ny fiarovanao nandritry ny asa rehetra. Anao ny voninahitra rehetra fa ianao no loharanony soa sy mpamatsy izay ilainay. Koa mangataka aminao izahay Tompo mba hitahy ny fiangonana, ny mpitandrina, ny komity ary ny mpino rehetra. Sokafo ny fiorofony olona ho malala tanana mba hahafahanay mamita ny kredi sy ny ambiny vidin'ity trano ity araka ny sitraponao. Omeo fahendrena trano izahay, firaisan-tsaina ary fiarovana. Aoka ity trano ity ho toerana hiderananao, hitoriana ny filazantsara, hifampairezana ary hitarihana fanahy maro ho aminao. Anao irery ny tera sy ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no angatahanay izany. Amen. Araka ny nolazaina tamin'ny raharaha-mpiangonana teo dia atao izao ny fitrotronam-bavaka ny fianakaviana randria maro noho ny namoizan'izy ireo raitapo dia misy hira voalahatra efa nalefa tamintsika zany ao ny lanitra tsara tokoa
dia miroso ety amin'loana ny fianakaviana zany mipetraka ety amin'loana dia ny komity sy ny olona mba mandroso mandritra ny hira voalohany amin'ilay voalaza teo. Tsika fiangonana mba hitsangana tompoko ry izay menakavy manoloana n'izao fahoriana midona amin'ny fianakaviana izao dia indreto ny fiangonana manontolo soloan'ny komity ny mpitandrina izay mitarika izany lo olona manoloana anareo eto mamangy amin'ny fahoriana tompoko. Tsy tonga amendrofendro izahay fa ampahery hitondra fampiononana ho anareo avy amin'ny fanahy masina. Fantatritsika fa mamela ratra mandrakariva ny fisaranany tany, mamela ratra izany ary fantatritsika fa itsika izay fa nandova ota dia tsy maintsy mandalo izany ny fotoana ny samy manana ny azy. Andriamanitra no manendry fa ny teny izay ampaherezanay ianareo amin'izao fahoriana izao dia araka izay voasoratra amin'ny Korintiana 2:5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa fantatsika fa raharavana ny tranonaitsika ty an-tany dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika, dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Izany no fanantenantsika ary ny havatsika izay nandao atsika dia inoantsika fa efa ao amin'izany trano tsy natao tanana izany izay lalana izorantsika rehetra izany. Ary dia mampahery anareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Mampahery tompo ny fanahy masina ampionona anareo ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy no hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo mba hanana toky sy fanantenana fa tsy tahaka ny olona eo amin'izao tontolo izao isika fa manana ilay voarafitr'Andriamanitra dia ilay ivantanantsika rahatr'izay inoantsika fa misy ny havantsika kehitriny ary dia mahereza indrindra tompoko, mahereza indrindra ao amin'ny fanahy masina ny tompo omba anareo, ampahery anareo. Manaraka izany araka ny fomba tsika malagasy tsika izay maratsy azy fa mbola ataontsika mandraka kehitriny ary matoky fa ito izany dia misy izay voatsirambiny tanana entin'ny namana ny izay efa nivonina ao amin'izany ary ny fiangonana dia manolotra ny fehim-pihavanana ho anareo. Dia mahereza indrindra tompoko mahaiza mionona fa izay no sitrapon'Andriamanitra ary dia
aza misosoka lahelo intsony tompoko. Ho mariky ny firaisantsika firaisampotsika amin'ny fianakaviana dia anangana ny tanantsika ankavanana isika haneo izany firaisana izany. Misaotra tompoko, afaka mipetraka ny fiangonana, afaka mamonjy toerana ny komity. Mahireza tompoko. Miroso amin'ny mariky ny fankasitrahana sy fanoloratena isika dia ny rakim-pisaorana izany ny hira enina sy telonjato nataontsika mandritra ny fanatazana izany rakim-pisaorana izany. Iaraka hitsangantsika hanolotra ny rakim-pisaorana. Oh
marana ny fotoana isika milohan'ny afatra santsodrano dia ataontsika ny vavaka fangatahana ny tokony anjara ho avy ety aminao. ry tompo andriamanitra rainay io rainay ny alalan'i Jesosy Kristy mbola feno fisaorana sy fakasitrahana anao ny fonay ny amin'ity andro androany izay nomenao anay ity. Misaotra tompo ny amin'ny reto olonao rehetra tonga nanatrika izao fotoana izao fa ianao tokoa no mbola nitantana sy ny vimbona matoa tonga eto amin'ity toerana ity. Misaotra anao ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao dia mba ho tena teny fiainana ao anay tokoa ny teninao amelombelona anay ary izahay tokoa no ho tany lona ka handray izany teninao zany dia hamovoa tsara tokoa ny izahay. Misaotra ny amin'ny mpanomponao izay nitarika ny fotoana nizara ny teninao anay dia ianao tokoa ilay nampitoetra ny fanahinao tao amin'izy ireo no maniraka azy ireo mbola hamafy mba hitariana ny ondrinao. Misaotra tompo ny amin'ireo rehetra izay nandray anjara ny amin'izao fotoana izao fa miantso ny olonao rehetra tokoa ianao mba hanana anjara amin'ny fanomponanao amin'ny fanompompivavahana izay ankasitrahanao. Ankehitriny koa anefa izahay manana zavatra maro entina eo anatrehanao mangataka aminao izahay tompo ho an'ireo olona izay nitona ampahoriana. Ianao ilay tompony fampiononana ilay fanahinao any ampionona azy ireo ianao amafa ny ranomaso latsaka nasitrana ny fo maratra rehetra ary ameno mibanga eo amin'ny fiainan'izy ireo izay mandalo tsy fahasalamana apetraka aminao izy ireny tsirairay avy naiza toerana misy azy. Misy ny manatrika eto, misy ny any an-tokantrano, misy ny any amin'ny toeram-pitsaboana. Hitanao izy ireny tompo, angatahanay aminao, ianao no eo anilany mandrakariva, ianao no ampahery azy ka na dia ao anatin'ny fangiry filiana azy dia ianao no eo akaikin'izy ireo ary ianao no anasitrana ny rofiny rehetra dia anana finoana sy fanantenana eo aminao izy ireo Jesosy tsy ho kivina ho ketraka. Mangataka aminao izahay ho an'ireo izay manana fahasahiranana maro samihafa na amin'ny ara-pivelomana na amin'ny ara-taratasy mety eo amin'ny ara-tokantrano amin'ny fiainana ankapobeny. Hitanao reny rehetra reny ireo izay mitodika aminao Jesosy io aza vela angaiana hitanatana vava fa Andriamanitra ny mofo rehetra ianao ary mahita ny fahorian'ny olonao. Apetraka aminao ireo mpitandrina sy ny fianakaviany dia ianao tokoa tompo no ampahery azy ireo mandrakariva. Ianao no eo anilan'izy ireo tsy mora tompo ny adity sy andraikitra izay apetraka ao amin'izy ireo nefa kosa ianao ilay efa niantso sy ny fidy azy no hanome azy izay rehetra ilainy. Ny fiangonanao koa tompo apetraka fiaino am-pelatananao mba ho fiangonana tena tianao Jesosy Kristy. Anao lohany amin'ny zavatra rehetra fa efa tonga ianao hanome fiainana be da be ho an'ny olonao ho an'ny fiangonanao mba hikioka izany eo aminao ny fiangonanao Jesosy eo ary atoky ianao amin'ny zavatra rehetra. Mametraka fiaino am-pelatananao izahay ny firenena ity firenena mandray anay ity. Fantatrao Jesosy ho firenena izao nefa Jesosy eo nalefanao izahay ho aty amin'izao firenena izao dia ampianarinao izay vavaka ho an'ny firenena mandray anay mba hahafahanay koa mivelona miadana sy finaritra eo amin'izany firenena izany dia ianao no hiay izany firenena izany hanome fahendrena ireo mpitondra isan'ambaratongany ary mba hitondra fiadanana sy filaminana eo amin'izao tany izao. Apetraka fiaino am-pelatananao ny tany avinay dia Madagasikara
mitalao sy mitaraina aminao izay ho an'ny firenenay ao anatin'ny fahantrano ny fahoriana ny fijaliana maro ny vahoakanao fantatra koa nefa tompo miditry ny fonay vahoakanao ary izany no angatahanay famondram-po aminao fa ianao ilay niteny raha ny olona izay natsoana amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny davako ariala amin'ny ratsy fanaony dia ianao ny an-danitra ao amelan'ny hely ny ao ary anasitrana ny taniny mba hositranonao any Madagasikara Jesosy eo no ny amin'ireo olona izay miverina aminao sy miantso ny anaranao ary noho ny amin'ny teninao satria ny marina ny teninao dia apetraka fiona eo am-pelatananao izao tontolo izao izay anjadiany ady isan-karazany ao anatin'ny loza maro isan-karazany araka ny teninao tokoa tompo ireny rehetrareny no mitranga dia satria efa akaiky ny fotoana nefa tsy hiverina ianao fa tsy efa avy nandre ny teninao izao tontolo izao dia mangataka aminao izay tompo mba tsy hiverina foana aminao ny teninao fa ho maro ny andray ianao ary raha nisitraka ao dia tsy hisy hoverina iray azy ka mangataka ny famondram-po izay Jesosy eo mba hitoty amin'izao tontolo izao aminao mba hifikirany aminao dia ho anao ny dera ho anao ny laza ho anao ny voninahitra mandrakizay ary ny vavaka kosa tompo dia iraisanay fo iraisanay saina amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe rainay azy eny an-danitra onasiana ny anaranao tonga eny fanjakanao ny sitraponao idiatany tahaka ny eny an-danitra nonenizanasazanay amelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondranay fakapanahy fa manafanay ny ratsy fa anao ny fanjakana sy miery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Melohan'ny andraisantsika ny tsodrano izay ho tonon'ny mpanompony pasteur Rakoto Master dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira faneva ny trano efa ny fidiko sy ny hamasiniko eo am-pitsanganana no anaovantsika izany. See
atolotra antsika hitsofana rano ambara-pahatonga ny fotoam-pijinjana ny tsodrano ary Andriamanitry ny fiadanana ny e hahamasina nareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo sy ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay niantsonareo sady izy ihany no hahatanteraka izany. Amen. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Asaina zany tsika ho amin'ny asa sy fampahirezana ary ireo izay tsy afaka kosa dia angatahana zany mba mivoaka tsy moramora. Efa miomana ny mpiandra mandritra izany